Ivadika eo amin'ny taranja bola lavalava isika mbola hijanona amin'ny taranja iraisana ihany totosa omaly sabotsy sy androany tontolo andro ny lalao manasadalana rehetra ho an'ny sokajy telo division voalohany faharoa fahatelo ho amin'ny fedinany tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo ho fitinina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity ary ireo ekipa rehetra tafita hiatrika ny famaranana amin'izany fedinany tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo izany. Tafita amin'ny famaranana ny 15 avenir Nantotapenaka sy ny Sambo manarina eo amin'ny sokajy division voalohany fedinany tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo. Eo amin'ny division faharoa dia ny Oma Nantotapenaka sy ny TTA Anambondrona no hiatrika ny lalao famaranana. Ho an'ny sokajy division fahatelo dia ny FTLM Nantotapenaka sy ny Black Rose natao madinika no tafita hiatrika ny famaranana. Totosa omaly sy androany avokoa teny amin'ny Kianjamaki ny lalao manasadalana rehetra ho an'ireo sokajy telo ireo amin'ny fedinany tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasadalana izay nikatrohan'ny Sambo manarina manao akanjo maitso amin'ny sary sy ny 15 black Nantotapenaka manao akanjo mainty. Taorian'ny fanalazam-potoana vao tafavoaka ny Sambo manarina nisaraka tsala 2-20 ny rotota tao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny fidirana faharoa amin'ny fanalazam-potoana no nahatonga baolina nentin-tanana teo ambanin'ny aintso ny Sambo manarina ka nitarika tamin'ny 9-20. Taorian'io baolina matin'ny asa io dia niady mafy ny 15 black ka mbola nahatsara hors-jeu iray ka lasa 7-20 indray ny iza teny amin'ny solaitra be izay mbola nitarika ny asa. Nanindry mafy ny 15 black teo tamin'ny 2 minitra tsy faranany lalao nefa tsy letina hahafaty baolina intsony. Nahay niaro ny tombony isa kely efa azony kosa ny asa dia io isa 7-20 io no nitondra ny rotota ho any amin'ny famaranana. Ity arahantsika amin'ny sary ity kosa indray dia ny lalao manasadalana izay nikatrohan'ny 15 avenir manao akanjo fotsy ny RCAM Mambodiady. Ny 15 avenir Nantotapenaka teto no nivoaka pandresy tamin'ny Mokafoy 2-10. Hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany dia nifantanja ary niady tanteraka ny lalaon'ny rotota saingy nitongilana tany amin'ny 15 avenir ny vitana ka dia izy ireo no nahazo ny tapakila ho any amin'ny famaranana. Ny fifanana aloha hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny izao dinga famaranana vao dia ny lamina tsara tsy nisy nanelingelina mihitsy aloha. Manao ahoana ny afo teknika an'ireo avy aty amin'ny faritra Ambohidratrimo afaka mifaninana hiatrika ho any amin'ny top 14 izany hoe amina amin'ireo seksiona hafa. Ny afo teknika andreo aloha izany raha amin'ny intersection ny akaranany amin'ny top 14 ampy mifaninana tsara amin'ireo section hafa. Rovina zany oeritreretina ny lalao famaranana. Ny lalao famaranana raha tsy misy ny sampona dia mety atao amin'ny 27 décembre zao. Fa miankina amin'ny fandaminana amin'ny any fédération sy izay samy section. Raha ho an'ny section Ambohidratrimo azo lazaina hoe tratra ve ny tanjona ny dingana napetraka raha ho an'ity taom-pilalaovana 10 sy 20 ity. Raha ny tanjona aloha dia tsatsa tena tsatsa tsara mihitsy ny tanjona. Ny an'ny championnat aloha izay fa ny an'ny le coupe ezaka no somary miandry kely. Toy izao kosa ireo vokatra teo amin'ny lalao manasadalana ho an'ny sokajy division faharoa sy division fahatelo. Ho an'ny division fahatelo ary dia ny FTLM Nantotapenaka nandresiny Rose mainty tamin'ny 25. Ny Black Rose nandresiny ASTMA tamin'ny 17-23. Hiatrika ny lalao famaranana izany ho an'ny division fahatelo ny FTLM Nantotapenaka sy ny Black Rose. Ho an'ny vokatra teo amin'ny division faharoa
Ny TTA Amrambondrona nandresy ny FIMAD tamin'ny isa 9/5/20. Ny omahana antotam-penaka nandresy ny TTM Matanjombato tamin'ny isa 5/23. Hiatrika ny lalao famaranana zany ho an'ny division faharoa ny TTA Anambondrona sy ny OMA antotam-penaka.